maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy tompontsika. Ny salamo fahasivy andiny voalohany hatramin'ny fahavalo mitsangana ry antso sy hideran'ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo, sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany, ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engane ka ho tafatoetra ny lalako, hitandremako ny didinao, dia tsy homenatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny tsipo aho, amin'ny anarako ny fitsipika ao marina. Ny didinao no ho tandremako, aza dia mahafoy ahy ianao. Amen. Hivavaka isika. Indreto ny olonao Andriamanitra, nantsonao tamin'ny anarany avy hifanatrika aminao amin'ny toera-masina itony, ary dia mankasitraka sy mideranao. Mbola te hananatra anay ianao, hampahery anay ianao, hanome anay firindrana sy filaminana ary fiadanana eo amin'ny fiainanay ianao. Izahay anefa Tompo dia misafidy ny korontana ary mandeha amin'ny lalana tsy araka ny sitraponao mandrakariva. Koa indreto manondrika ny lohanay dia mangata-pamelana aminao no ny faniasiavanay, ny tsy fahatanterahanay, no ny fahadisoana sy ny heloka mandrakotra ny fiainanay. Eto no angatahanay ny fanahy masina, hampanako indray ny teny famelan-keloka tonononao amin'izay mibebaka marina. Manao hoe namena tahaka anjaka aza ny fahotanareo, dia ofitsiko tahaka ny oram-panala. Isaoranay ianao, fa mbola miasa mandraka ankehitriny no ny haben'ny famindramponao. Eto koa no hanantenanay ny fanahy masina, hiasanao aminay indray amin'ny teny, hanadio ny fonay, hanamboatra ny toe-piainanay, ny toe-tsainay, ny toe-panahinay, mba ho fantatray fa Andriamanitra be fitiavana ianao. Dia misaotra Tompo ny amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tesalonianina faharoa toko fahatelo andiny fahaenina hatramin'ny farany. Tesalonianina faharoa toko fahatelo andiny fahaenina hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompo ary mandidy anareo izahay ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana tolotra izay noraisiny taminay. Fa ny tenanareo mahalala izay tokony hianaranareo anay, fa nitoetra tsara teo aminareo izahay, ary raha tsy nihinana foana izay hanin'olona, fa niasa andro aman'alina tamin'ny fikelezanay sy ny fisasarana, mba tsy hahavaky tratra na dia iray akory aza aminareo. Tsy noho ny tsy hanananay fahefana nefa, fa mba hatolotray aminareo ho fianaranareo ny tenanay. Fa fonombola teo aminareo ihany azy izahay, dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa, dia aoka izy tsy hihinana. Fa reninay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory, fa mivezivezy foana miraharaha ny an'olona. Ary izay manao toy izany no didinay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, mba hiasa tsara ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Fa ianareo rahalahy aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ity epistily ity, mario izany olona izany ka aza mikambana aminy mba hamenatra azy. Anefa aza dia ataonanao fahavalo izy, fanaro toy ny rahalahy. Ary ny tompon'ny fiadanana hanome anareo
fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ho aminareo rehetra anie ny tompo. Ity no veloma ataon'ny tanako, izao Paoly, izao no famantarana eo amin'ny epistily rehetra izay nosoratro ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo omeo anay ny zotom-po solo ny fahalainana ary omeo anay ny fanahy masina mba hampahafantatra anay indray ny fandaminanao, ny fampianaranao ary andehanana iaraka izany mba hanananay fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary ao amin'ny Tesaloniana faharoa indray isika no nentin'ny karatra mofinaina. 4 minitra ny amakinan'io dia vita. Omeo 2 minitra avy ny isaky ny toko, anaky 3, 9 minitra io dia vita. Andramana raha hoy ny fampianarana maly fefakadiny dia mahavita mihoatra zany isika. Vetivety io dia voavakitsika. Inona ary ny votoatin'ity Tesaloniana faharoa ity? Misy afaka milaza ve? Mba anitsy ny hevi-diso momba ny fiavian'ny tompo. Fampaherezana tsy ho kivy. Inona ary ty kivikivy ty? Tsy henoko tsara. Tsy miditra amin'ny fiainan'ny olona aza mindrarany an'ny olona, vezivezy mindrarany an'ny olona fotsiny. Hitantsika eo ambony kely ny anjara mofinaina androany ny fampaherezana momba ny asa ve? Eo ambony kely ka. Fa makitsika izy io rehefa mamangy tsodrano tsodrano fanaotsika ny 2:2 sy 7:10. Fitariana ny olona nao asa tsara sy ho tsara amin'izay lazainy. Inona koa? Izy ny manoratra ary. Ataontsika eo amin'ny taratasy amin'izay. Afa-dio ihany amin'ny toko voalohany. Paoly moa zany ireny soratra daholo fa Silasy sy Timoty zanatsoratra. Sasany sady mahazatra antsika dia milaza hoe Paoly no nanoratra. Raha ny teny fiarabana dia atolotry Paoly sy Timoty ary Silasy ny epistily eo amin'ny fiarabana. Efa nilazaina teo hoe taratasy fokely izy ity, toko anaky 3, izay tena mora vakiana tokoa, tsy misy voambolana sarotra. Raha vao mamaky ianao tonga taratrao ny tian'ny mpanoratra ho lazaina, fampirisihana anaraka tsara ny fampianarana izay efa natolotra, fampaherezana ary fampirisihana mba hiasa fa tsy petrapetra-potsiny. Anio ny famelabelaran-kevitra ny fampianarana dia mikasika an'izay asan'ny mpino izay eo alohany ny asan'Andriamanitra. Ny epistily dia miteny mahitsy amin'ny fiangonana tao Tesalonika. Toy milaza hoe tiako ianao fa mba manaova ny tsara mba harao moa izay lazaiko Tena hoe mahitsy izy, tsy mihafahafa. Tena asehon'ny mpanoratra ao ny fitiavan'ny fiangonana. Ny toetra ny fiangonana nanoratana, fiangonana mbola tanora ny fiangonana, ary raha ny Tesaloniana voalohany dia milaza fa mbola narefirefy tamin'ny finoana izy, natanjaka tamin'ny finoana izy, nanako tamin'ny teninareo manerana izao tontolo izao, tamin'ny nataonareo ny finoanareo, izay ny Tesaloniana voalohany.
ato somary miraraka kely ny finoan'ny fiangonana dia ampaherezina mba hisondrotsondrotra amin'ny finoana ny fiangonana ary hiasa indrindra koa. Nisy olona mantsy manao hoe ho avy ny tompo ka tsy miasa tsony fa ndao hiandry ny fiavian'ny tompo. Nampaherezina eny ho avy ny tompo fa tsy maintsy miasa ka. Mety misy ny tena hoe tsy hianatra tsony fa efa ho avy ny tompo. Tsy izany mihitsy ho Paoly. Fantatrareo tsy dia niaina tany amin'ny taona manodidina ny 70 tena nandravarava ny tanora ny fiarahamandinika soratra masiny tarihan'ny antoko-pivavahana anankiray izay fantatrareo no hoe ho avy ny tompo. Fa tamin'izany dia nisy tanorany kioma tsy hianatra tsony mihitsy, betsaka izany. Dia izay ilay fampianarana tahaka izany no nitranga tamin'ny andro ny Tesaloniana, ho avy ny tompo. Eleo tsy miasa tsony fa dia miandry izany. Indro fa miandry eto ny navotanao. Ny taona nanoratana dia tao anatin'ny 50 hatramin'ny 80 taonan'i Kristy. Efa fantatsika fa ireo boky Tesaloniana voalohany sy Tesaloniana faharoa no isan'ny epistily voasoratra voalohany indrindra. Fa tsy hoe Matio na Marka araka ny filaharany ao amin'ny boky na koa ny asan'ny apôstôly sy ny Romanina, fa ny taona nanoratana raha arahana dia Tesaloniana no voasoratra voalohany. Inona koa ny zavatra mbola azo ambara? Ny antony nanoratana araka ny voalaza teo anitsy ny fiheveran-diso momba ny fiavian'i Kristy, ananatra ireo kamo sy tsy mpanaraka fandaminana fa manaraka fampianarana ampahery ny fiangonana mba hiaina amin'ny fahamarinana. Ny foto-kevitra anankitelo izay misongadina ao anatin'ity boky ity dia ny filaminana sy ny fahamasinana amin'ny fiainana andavanandro. Tsy hidiana aty anatin'ny rindrina efatry ny fiangonana ny firindran'ny fiainana, ny fiainana ny fahamarinana fa ny andavanandrom-piainanao mihitsy. Io ilay tsodrano hoe amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ny faharoa, ny mahasarobidy ny asa eo amin'ny kristianina. Tena nantsoina hiasa ny kristianina. Mivoatra ao anatin'izao soratra masin'izao koa ny fiadanana izay omen'ny tompo ny fiangonana amin'ny fanatanterahana ny sitrapony. Fiadanana avy amin'ny tompo ho an'ny fiangonana. Inona ary ny votoatin'izao teksta izao? Jery voambolana vitsivitsy sika ny andininy fahaenina. Ao amin'ny andininy fahaenina dia ao amin'ny andininy 10 sy 12 any amin'ny andininy 9:10. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy: ary mandidy ianareo izay rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana tolotra izay noraisina taminay. Rahalahy tsy mitoetra tsara, tsy manaraka ny fampianarana. Ny teny dia hoe fitsipika. Izany hoe mba hialanareo amin'ny rahalahy. Rehefa ny olona tsy manaraka fitsipika na fampianarana dia maninona izy izay? Tsy milamina izy izay sady mpanakorotana. Ny rahalahy tsy milamina, tsy manaraka fandaminana ary miaina mikorotana sy ny akamoana. Fiainana kristiana dia fiainana fankatoavana, fiainana voalamina sy voarindra. Aty izany tsy misy voambolana hoe izay tiako ihany io, fa tsy izay mihitsy ny fampianarana kristiana. Ny faharoa, miasa na koa hoe izay tsy miasa
diny 10 sy 12 miresaka asa eo ny soratra masina. Ny aseto efa naverimbena tamintsika fotsiny voivombolana io dia mifono hevitra hoe herijika fahavitriana. Tsy hoe miasa fa miasa ka miandry farany volana fotsiny fa tena mahavitrika be miasa. Tsy hoe miasa dia ho avy moa ny tomboka dia atao fotsiny izay vita aza mandrera tena tsony fa tena hoe aoka havitrika foana hiasa. Zay tsy miasa mipahavitrina na zay tsy mahavitrika aoka izy tsy hinana. Tadidio ny teny fanetana tsikerijekem amin'izao taom-piasan'izao manao hoe miasa tsara, miasa be, miasa maharitra. Miasa be, miasa tsara, miasa maharitra. Ny atsiarovako azy io dia hoe BTM. Miasa betsaka, miasa tsara, miasa maharitra. Zay mifilaharany fa raha vao tsy zay izy mandra-pahazatra dia raha tsy atao hoe BTM izy dia lasa mifamadibadika. Betsaka aloha mavitrika, erika, tsara ary maharitra. Zay. Averina hoe miasa betsaka, tsara, miasa maharitra, BTM. Banky ny tatsa-pamokatra. Zay ilay hevitra faharoa eto. Ny anankiray dia ny hoe ny 19 ny fiadanana. Io fiadanana io dia ilay voalazan'ny Salamo 2:7 hoe na dia mba mely mafy raha izy ny anaran'ny siklonina teo, na dia ngeza be ary ny zavatra nyravainy dia tony foana ny anaty any. Salamo 2:7 misy hoe mpamonjy mirazo indrindra amin'ny fahoriana izy, na mirondroana aza na maninona aza ny tendrombohitra. Zay tony foana ilay fiadanam-po, ilay fiadanana lalina, fitoniana any anaty. Mety mikorotana ny fiainana fa nampianarina foana sika teto. Mety manodidina antsika ny olana, manoloana, maneraka viakavanana, manosika ary natao ampienjera fa ianao tony foana. Izay ny fampianarany soratra masina. Ary ambaran'ny bokin'ny Tesalonianina zany tononony eto amin'ny 9:12 fiadanana. Ny fisian'Andriamanitra miaraka amin'ny olona, ny fiombonan'Andriamanitra amin'ny olona no miteraka fiadanana. Tsy amin'ny abetsahan'ny arena ny fiadanana fa avy amin'ny hamaroan'ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka aminao, mamangy anao. Ndreto ary ny foto-kevitra izay sotomintsika avy amin'izany. Ny voalohany dia hoe manana fiainana voalamina tsara satria kristianina ianao. Miaingana ao an-trano milamina, any amin'ny toeram-piasana ianao milamina, eny an-dalana ianao tsy be korotana, ary miverina ny an-trano ianao fitoniana. Fa tsy hoe miaingana an-trano tonga dia raksi, anaty taksi be tsy tohinina, eny an-dalana voavoatona dia any am-piasana moa dia tsy azo raha monina, miditra ny an-trano tondra enta-mavesatra. Sia asehofa kristianina sika, mirindra sy milamina no ny fandraisantsika sy fiainantsika ny fampianarana ara-tsoratra masina. Ny faharoa, ny asa dia fanompoana. Tsy ny hoe fanompoana mpitandrina ihany driavana no atao hoe ny antsona na hoe andraisana antso, fa ireo asa rehetra natolotr'Andriamanitra antsika kristianina dia antso avokoa. Vao antso ianao hiasa-panjakana, vao antso ianao handrarà, vao antso ianao hivarotra eny an-tsena, vao antso ianao nantsona ianao, ary raha miasa any ivelan'ny fiangonana dia tadidio vavolombelon'ny Kristy, misionerany Kristy. Irahana ianao tsy hiasa fotsiny any ampitan-dranomasina fa irahana ianao ho misionera any ampitan-dranomasina. Zay ny tadidio.
hoe hiala kely eto aloha mba hitady izay metimety araka ny voazatao ny mety indrindra raha hitady dia ny mialoka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra fa raha laza any amin'ny tendrombolatany any amin'ny avaratra ianao nefa lavitra an'Andriamanitra ary mandany fahasoavan'Andriamanitra tsy mety tsisy fiadanana izany ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara antsika ny asa dia fanompoana ambaran'ny Paoly moa izany hoe za dia ny asa adiny valo ve hoy izy ny asa androaman'alina mba tsy havakitratra anareo ary nataoko izany mba hianaranareo amiko izany hoe mbola miasa sady mitory filazantsara fa nareo ty ohatra ny raviravin-tanana amin'ny malagasy moa ny raviravin-tanana ny amin'ny frantsay croiser les bras nareo ty ohatra ny mamitanana fotsiny hoe miandry ny tompo tsy izany miasa aloha so nareo manantena anjely anatitra sakafo hoe ry kristiana miandry ny fiavian'ny tompo indry ny anjely miaraka amin'ny vilia ny sotro ary ny vary sy ny laoka tsara tare na ny mofo sy ny dibera sy ny karazany tsia miasa aloha efa tsy hivinantsika eny antsefatsefaneny hoe lotera raha ny teny ny amin'ny fiavian'ny tompo dia hoy izy hoe ahoana hoy izy na ho avy raha-pitso aza ny tompo mbola mboly tsara maso ihany aho izy no miteny an'izany dia izay hoe na ho avy rehefa avy eo aza ny tompo ndana mbola mamonjy toeram-piasana ihany ndana mbola mandeha ampahavitriana ihany sy ampilaminana eny rehetreny tsy hoe ho avy za hijanona ato amin'izay fa ho avy ny tompo ato tsy andraindraikitra intsony ndao indray ary sika inona ny zavatra fahatelo soratra masina amin'ny andininy fahaenina dia ny hoe mananatra anareo hialanareo ery amin'ny faraparany ary dia ny hoe aza mikambana andininy faefatra ambin'ny folo nefa manohy izy amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo hoe nefa aza dia tao fahavalo izy fanaro toy ny rahalahy aza mikambana aza aoka hiala aza mikambana kanefa anaro izy fananarana dia natao anarenana fa tsy aniliana tsy hoe fotsiny izany hoe hialao izy aza mikambana aminy fa maninona anaro izy za tsy miaraka aminao fa izao re mba ataovy zao fampiadana anao izany itsika mantsy ao anatin'ny herinandro ny ankonany sika izao fianakaviana sika iray aman-dreny dia mazana sarotiny tsy dia diso loatra fa raha jerena ny soratra masina dia diso ihany sika ny hoe aza miaraka amin'ireny naman-dratsy ireny inona ny rahanao amin'ireny ngainao tsy nitaizana io zanakao hijoro ka hatarika azy nahoana ny ratsy mahajoro ka eritreretinao atahoranao hatarika ny zanakao fa ny zanakao tsy hajoro dia arovanao anatin'ny fahamasinana tsy hiparitaka fa nahoana izy raha joronao mba hampiely ny fahamasinana ahoana hoy Jesosy tsy nampiala azy amin'izao tontolo izao fa niaro azy amin'ny ratsy apetrao tsara ny fototra tsy hozongozona ny zanantsika amin'ny fahendrena zaro amin'ny lalana tokony alian'ny zaza fa rehefa antitra azy izy tsy hiala amin'izany dia matoky ianao hivoaka sy hiditra ny trano izy fotsy izy indray zao reny namanao reny fa azafady mety asika ny filazako mety ampieritreritra anareo hoe fangainao tsy nitaiza tsy atokisanao hoe ny zanakao mivoaka any fa rehefa tena ny lofo sika nampijoro ny zanatsika ataona olona ho an'ny Kristy izy fa tsy ho voataona ny olona ho an'ny Satana araka ny fampianarana tamin'ny talata iny isika indray no mandray modely ny any ivelan'ny fiangonana manomboka amin'ny volo manomboka amin'ny fitafy voavakiana fotsiny ke ianao amin'ny taovolona hoe tsy modely ty zazy ty fa tsy isika ianao atao modely any ivelany any izay mihitsy hoe
tsy atao mason'ny tanora tsy dia betsaka tanora loatra fa itsika ray aman-dreny ihany miainga tany amin'ny tany ankibo tamin'ny fahazazany nentiny amin'ny fahatandrony dia entiny melehibe tsika ray aman-dreny ihany io tsy dia misy ankizy ato fa raha enony mantsy zany dia nareo ihany nitaizanay ohatran'izako dia manjary zay fa nanomboka teo amintsika 9 volana tany ankibo 3 taona farafahakeliny teo amintsika mbola misy 3 taona azonao apetraka tsara ny fototra sy ny masosivana rehetra izay izy vao avoakanao an'io trano io tena mahajoro izy zay lay hoe tsy miala hoy ny andininy fahenina aza mikambana hoy ny andininy fa14 saingy mananara hoy ny andininy fa10 aza rina izy fahanaro aza mikambana aminy fahanaro izy mba ho tonga tahaka anao koa manaraka ny fampianarana fitiavana no antony fananarana ary famerenana amin'ny laony ny fiainantsika zanak'olombelona ny fampiarana ara-panahy dia ny hoe aza kambo ny hirantsika teo dia hoe mba homeo azy otoposihery atoloria zaho dia malaina aza kamo amin'ny famakina soratra masina sy ny vavaka eo amin'ny taratasy moa dia hoe vavaka sy baiboly fandao avadika hoe baiboly sy vavaka efa nomena soratra masina sika tonga amin'ny finoana dia mahery amin'ny vavaka finoana dia avy amin'ny toriteny toriteny dia avy amin'ny teniny Kristy tsy misy mihitsy hoe mivavaka nefa tsy pino zany manontany olona mpandahan'Andriamanitra ianao ve mivavaka nidirako amin'izany fa matoy isika mivavaka dia pino manino isika ny pino baiboly aloha zay vao finoana zay vao vavaka dia aza kamokamokamo mamaky soratra masina sy mivavaka aoka iaina amin'ny faharetana sy ny fahamarinana isika amin'ny ara-panahy amin'ny ara-tsaina tena amboariny saina mba hibaiko ny tenanao hiasa ny fahavitriana kambe mihitsy zany rehefa latsinainy kambe mihitsy zomandray dia milazana hoe reraka be aloha retianiny ataoka aseho fa kristianina ianao mavitrika amin'ny asa erga mavitrika amin'ny asa fa tsy hoe olga mavitrika amin'ny asa ao mantsy izy ao dia raha izy foana ny andraikitra mba ho isan'izay mandray an-tanana ianao fa tsy miraviravin-tanana amin'ny lafi ny ara-nofo fiainana andavanandro miasa amin'ny fahamarinana tsy miaina amin'ny fiankinana amin'ny hafa fa manao izay ho afaka amin'ny asa eny an-dalana eny raha midina niny ina moa ilay fidinana ato eny apasa madinika isika dia feno olona eny amoron-dalana manorom-ponenana eny gaga ho andray andro vao tsy elakory hoy izy hoe ilay vaovao momba amin'ny fanoloanana zazakely nalaina tery amin'ny tunnel mangataka moa ny asanay hoy izy dia hoy aho hoe any an-tsaiko fa le mangataka moa zany asa raha ohatra zany asa ny fangatana dia mavitrika be mihitsy miasa mangataka aizandray asa very avana ny mangataka Tesaloniana soratra Paoly dia manao hoe miasa mba misy anomezanao ny olona aza ketraka amin'ny fanaovantsoa dia tsy hoe voalohany tsy hoe hiandry anjely anatitra sakafo fa miasa dia aza miankin-doha amin'ny hafa dia ireo tsara fa misy olona tena mandeha amin'ny manita izy teo mitaingana chaise roulante izy nefa mpampianatra fa tsy hoe za moa zany dia le ohatran'izao dia ny sainao matanjaka be fa ny vatanao no malemy mampianatra izy misy tsito momba na aza ny tanan'ny olona ny tongotra aman-tanany
fa mahavita mihoatra lavitra no isika ireny olona ireny. Ity zany io amboary le saina dia navorio ny herim-batanao amin'izay mbola omen'Andriamanitra anao ndao hiasa. Misy isika olombelona mba tsy teniko hoe isika kristianina vilia ao an-trano aza tsy voasaza, fandriana tsy voapirina satria voagejany akamoana ny saina sy ny fanahinao. Inona ary ny fehindry-havana? Ny afatra izao soratra masina izao dia ny hoe ny kristianina miandry ny tompo dia miaina amin'ny filaminana, miasa ny fahamarinana ary manana fiadanana. Miaina amin'ny filaminana, miasa ny fahamarinana, manana fiadanana. Mitoetra amin'ny fiadanana ho ny taratasy eo ambany masontsika. Teny izany ve isika? Fiandrasana ny Kristy ry havana dia mandrisika antsika hiasa bebe kokoa hatrany, hampandrosoa ny asanao. Mbola misy azo atao ihany ve? Ataovy. Raha ireto ny efa vitanao sy mbola misy mavita mihoatra kokoa, io le fampianarana tamin'ny talata koa ngamba nisy anao tamin'ny larobia, manaova mihoatra, mbola misy zavatra azonao atao ve? Tratry ny herinao, mangataha amin'Andriamanitra, mbola afaka anao ihany, hanampy indray amin'izay asa atao. Zany ny mampandroso zany, fa tsy hoe ny eo aza ahenako izao no raisako fa ny sasany ary ohatrany tsy miasa kory izy, za koa mba ndeha tsy hiasa. Ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo dia mahatonga antsika hanana risy-po. Ny motivation anao hiasa dia Kristy ho avy, fa tsy ny farany volana tadidio zany. Amin'izay motive mba asondrotiny karaman'ny mpiasa mena motivation kely izy, fa sika mpiasa kristianina na misy inona na tsy inona, ny fantatro dia hoe ho avy ny tompo ary ny fiaviany dia mandrisika hiasa bebe kokoa hatrany, na amin'ny fanompoana aty amin'ny fiangonana na amin'ny asa fijoroana amin'ny vavolombelona ataoko isan'andro sy lazaiko eny amin'ny fiarahamonina. Ny farany ary dia ny hoe inona amin'ny fiainako, amin'ny fiainanao no mila fanitsiana arak'izao soratra masina izao. Inona amin'ny fiainantsika no mila fanitsiana mba hifanaraka amin'ny soratra masina, ananantsika fiainana milamina, fiainana amin'ny fahamarinana, fiainana feno fiadanana. Valinao rery izay fanontaniana izay, fa tsy any anaty tsisy ahitsy tsony, efa milamina tsara, mbola jereo ihany izay tokony ilaminana kokoa. Za any tena mazoto indrindra ao amin'ny birao, mbola jereo ihany izay tokony hampavitrika kokoa fa ho avy ny tompo. Za ohatrany efa milamina, feno fiadanam-po, mbola angatao amin'ny tompo ihany izay hiadanina. Jereo ny indro kely fa sao tsy voatsindroka izy ireny. Eny ary havana, hatreo ny fiombonantsika, so misy anakambara isika fanampiny na fanontaniana. Fanampiny aloha izao raha toy isika ka efa nandinika ny anjara mofinainantsika manakolazaina hanampiana ny voalaza. Efa nazavaiko tery amin'ny 223 raha ao amin'ny taratasy. Andininy fahaenina misy hoe hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana tolotra izay noraisiny. Fa 14 dia manao hoe aza mikambana amin'ny mario izay tsy manaraka. Ny dikan'izany dia ny hoe aza manao ny ataony fa anaro izy. Tsy hoe ario izy, aza ariana ny rahalahy tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa anaro. Tsy miala ao zany ny fitiavanao ary marianao amin'ny alalan'ny fananarana. Tsy mikambana aminy ianao ohatra hoe azafady, ianao moa zany zoma zao dia lehilahy zao ianao dia indraindray efa miandahy miambavy ary zoma maso dia angataka kely amin'ny madama ataovy bebe fa zoma androany.
fa tsy mikambana aminy ianao eo ianao a ny azy tia ny karazana zavatra sotrony a ninao tia tsy mikambana aminy ianao fa mananatra azy raha velantsika any mantsy izy dia tonga inona izy zany tsy mahafantatra izay tokony ataony izy fa tavelany amin'ny tsy fanarahana ny fampianarana fa ianao eo io tsy manao ny ataony tsy miombona amin'izay tsy fanarahan'ny fandaminana fa mananatra azy asa raha mifanohy tsara mihitsy zany a iny ilay lazaiko teo ny 9 ny 7 ary ny 5 izay fohifohy kokoa nitsatoka tsara ao an-tsaintsika hoe anaro toy ny rahalahy izy nonge tsy afa miala amin'ny rahalahinao hoe raha iraha aminao iny dia izay tsy miala aminy fa mananatra amin'io tsy fanarahany ny fampianarana sy ny fandaminana tsy mampilamin'io ianao raha te hilamina dia miala amin'io izay zany izy raha ohatra ka ianao raha te hilamina nareo rangahy raha te hilamina miala fa tsy mahasoa io ohatran'izay dia izay ny ilana an'ilay hoe mila matanjaka isika araka ny tenin'i Jesoa hoe tsy ny anara azy amin'ny ratsy tsy ny ampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny aro azy amin'ny ratsy mila tena matanjaka isika raha ny fampianarana tamin'ny alatsinainy dia tsaroviny sary ny hazo mafiorina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'ny fahazavany Kristia mamoa tsara ary tsy mirono io na mety tadidiko mihitsy ny anaran'ilay rivodoza tsy mirono io na ho avy rivodoza ina makaty fozy makaty dia mijoro ihany mafy ny rivodoza tena manao an'izao izy manao an'izao fa mijoro ihany izy tena mila tadiditsika foana za mila mijoro ka ny antoka hijoroko dia ny soratra masina ilay rano mipatrapatraka hoy ny Deutéronomie 32 sy ny masoandro araka an'izao no natoko voalohany manontolo mila mijoro mba hahafahana hoe tsy miala fa mananatra na ianao na ny zanakao izay inona ny fanontaniana ilay teo fa tsy fanampiny hivavaka isika riavana isaoranay ianao Andriamanitra no ny teny izay nampombainao ity andro ity manome anay risim-po ho amin'ny asa mitaona anay andeha amin'ny fahamarinana mba hilamina ny fiainanay isan'andro omeo anay ny fanahy masina mba handraisanay ny teny hiainanay ny teny ary hizaranay koa izany teny izany amin'ny manodidina anay fa io ny tontolo andronay fantatrao ny fandaharan'asa ny fandaharam-potoana izay fanalahatray teo ambany masonao raha vao ny fo maraina izahay mbola antitra anterinay ny fangatana ny fomba anao anay amin'ireo fandaharam-potoana rehetra kanefa raha tsy mifanojo amin'ny sitraponao ny fikasanay dia rantsano azavela ho vitanay akory ikendry ny voninahitrao ary ezaka naparika ny fitiavanao izay Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity amin'ny teny sy amin'ny asa tsara rehetra dia ombanay anehanao angatahanay ny jerenao ny fiainanay arahankonana mba ho tokatrano feno filaminana miaina ao anatin'ny fiadanana ary samy atsiaro ny andraikitra tandrify azy avy izahay mianakavy ny ray aman-dreny ny zanaka sy izay miara-monina aminay any amin'ny isa tokatranonay fa ho tsarovanao indrindra koa tompo ireo havanay any amin'ny faritany tononona ireo tradoza mafia noho ny rivodoza izay nandalo any amin'iny faritra tsy nanan'iny ireo namohy havana miisa 7 manodidina ireo mbola tsy mahita ny havany hatramin'izao ataovy mahita ao Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ilay loharano ny fampiononana ilay mahefa ny zavatra rehetra izy ireny tonononay ao aminao tompo ny firenenay mba hampio sy homeo tanana amin'ny fomba tsy takatry ny saina fa manana olona maro eto amin'izao tontolo izao ianao ary ho anay koa mba hoainay ny hevitra ny hafa tradoza ary sahirana noho izahay amin'izao fotoam-pahavaratra sy
ny fandalovan'ny loza izao. Tsy amitanana izahay, tsy raviravitanana izahay, fa hiasa amin'ny fahavitriana mba hisy omena ny afako. Apetraka eo am-pelatananao Andriamanitro ny fiangonanao mba hahery mandrakariva. Maro ny fiangonana rava any amin'ny sodaparitany Tomasina vavadin'ny filazantsarina sy ireo tsy fantatray. Mampahereza ianao ry Tompo ny fiangonanao, ireo tompona andraikitra eo anivon'ny sodaparitany, ny any amin'ny isam-pitandremana na mpitandrina katekista laika, ianao no ampahery azy ireny. Mety sady latsaka rava fananana izy ireny no rava fiangonana koa. Ampahafantaro fa ianao Andriamanitra mpanorona n'izao tontolo izao dia miasa isan'andro mandrakariva. Tompo, atambatray ny vavakay amin'ny nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio ny anona sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika, izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, ho ampionana ny fonareo anesy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.